Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falamaraba tsika rafaka malalatra tsika latsinainy fa 7 ny volana jolay ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny Exodosy. Exodosy toko fahaenina. Exodosy toko fahaenina dia ny voalohany ka hatramin'ny ny 17. Aminaran'i Jesosy. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: ankehitriny ho hitanao izay ataoko amin'ny Farao, fa ny taonako mahery no antefasany azy ary ny tanako mahery no androany azy amin'ny tany. An'Andriamanitra niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe: izaho ny Jehovah. Ary tamin'ny anarako hoe Andriamanitra tsy toy no nisehoko tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba, fa ny anarako hoe Jehovah tsy mbola nahafantarany aho. Ary naoriko taminy koa ny fanekeko hanomezako azy ny tany Kanana dia ny tany fivahiny izay efa nivahiny. Ary koa izaho efa nandre ny fitarainan'ny zanak'Israely izay ampanopon'ny Egiptianina ka dia tsaroko ny fanekeko. Koa lazao amin'ny zanak'Israely hoe izaho ny Jehovah, ary hitondra anareo hivoaka ho afaka amin'ny fanompoana mafy ampanaovan'ny Egiptianina anareo aho, ka hanafaka anareo amin'ny fanompoana mafy azy, ary sandry ahintitra sy fitsarana lehibe no amin'izay koa anareo. Dia alaiko ahy anareo oloko, ary ho Andriamanitrareo aho dia ho fantatrareo fa izaho ny Jehovah Andriamanitrareo, izay mitondra anareo mivoaka ho afaka amin'ny fanompoana mafy ampanaovan'ny Egiptianina anareo. Ary izaho ampiditra anareo any amin'ny tany izay nananganako tanàna homenan'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba, dia omeko ho lovanareo izany, izaho ny Jehovah. Ary Mosesy nilaza ny tamin'ny zanak'Israely, nefa izy tsy niaino any Mosesy noho ny fahoriam-panahy sy ny fanompoana mafy. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe: mankanesa aho amin'ny Farao mpanjakan'ny Egipta ka mitenena aminy mba handefasany zanak'Israely hiala amin'ny tany. Ary Mosesy niteny teo anatrehan'i Jehovah ka nanao hoe: indro ny zanak'Israely aza tsy mihaino aho, ka ahoana no hiainon'ny Farao aho, fa izaho tsy voaforamolotra. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ahoana ka nanome teny azy hoentiny ho any amin'ny zanak'Israely sy ho any amin'ny Farao mpanjakan'ny Egipta mba hitondrany ny zanak'Israely hivoaka avy amin'ny tany Egipta. Ray Amasonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Revako ny bokin'ny Exodosy moa dia mitantara ny nanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely tao amin'ny fanandevozan'ny Egiptianina ary nitondrana azy namakivaky ny hevitra. Amin'ity andinin-tsotra masina ity, ny andininy 13 dia hoy ny Tompo tamin'ny Mosesy ny hoe: Andriamanitra tsy toy no nisehoko tamin'ny Abrahama, fa ny anarako kosa izay ahafantarany ahy ankehitriny dia Jehovah. Ny anarana nahafantarany Abrahama dia Andriamanitra tsy toy ny Tompo eto amin'ny Exodosy Genesis 12:1 dia Andriamanitra tsy toy tokoa no nahafantarany Abrahama any Jehovah na an'Andriamanitra. Fa manomboka eto amin'ity Exodosy 13 ity sy ny 9 dia izy manao hoe: lazao amin'ny zanak'Israely hoe izaho no izaho izay izy, na izaho lay Yahvé, na izaho lay Jehovah. Ny teny hoe Andriamanitra tsy toy izay nahafantarany Abrahama n'Andriamanitra zany dia natao hoe El Shaddai na Shaddai amin'ny teny Hebreo. Ny teny hoe El Shaddai dia milaza avy amin'ny atoan-teny hoe avy amin'ny atoan-teny Hebreo izay teny efa teny tranainy tokoa, dia teny hoe Shaddad. Ny teny hoe Shaddad izay nazavana ny teny hoe Shaddai dia milaza hery, milaza tanjaka, milaza fahefana izay mety ho hery manorin-javatra, fa mety ho hery koa hery mandrava, mety ho hery tsy mitsitsy mihitsy ala. Zay ny teny hoe Shaddad izay nazavana ny teny hoe Shaddai.
dia io nahafantaran'Andriamanitra ny tian'Andriamanitra nahafantarany Abrahama azy mampatsiaro ny Jesoa nametraka fanontaniana hoe ataon'ny olona ho iza moa zanak'olona de Andriamanitra zany nahafantarany Abrahama azy dia El Shaddai lay Andriamanitra mahery lay Andriamanitra tsy ahitohaina lay tompony hery lay Andriamanitra manana fahefana manorina fa manana fahefana koa mandrava arak'izany fa eto Andriamanitra ny tena hoe tsy zahay tsony tsy zahay no ahafantarana fa manomboka eto dia Yahvé na Jehova mitovy ihany reo fa angamba ny lafiny ara-teknika de izy fotoana hanazavana azy ihany fa mitovitovy ihany reo ny teny hoe Jehova moa aty amin'ny vanim-potoanan'ny moyen âge ao amin'ny tantaran'ny fiangonana vao tena nampiasaintsika fa ny teny hoe Yahvé ny trananainy kokoa dia ny teny hoe Jehova na teny hoe Yahvé dia avy amina tetragramme na litera reny soratra efatra amin'ny teny hebreo hita amin'ny Exodosy 20:10 Exodosy 20:10 raha miteny Andriamanitra aminao izaho no Jehova dia io tetragramme io no na hoe zaho zay izy de io tetragramme io no ny anarana antsoina azy Yoda he vava he amin'ny alfabeta hebreo Yoda he vava he izay moa ny alfabeta dia io teny hoe io tetragramme io zany zay midika hoe izaho zay izy dia nitononona hoe Yahvé na Jehova ny fakany teny hoe Yahvé na Jehova dia verbe être ny fakan'lay teny hoe Yahvé na Jehova amin'ny teny hebreo any de izay verbe être izay ny mahagaga amin'io verbe être zay fampiasa amin'ny teny hebreo io dia tsy azo dia hay aza mandrakariva ohatran'ny hoe lasa foana ny fiteny azy izaho zay izy any zay nazonany teny hoe Yahvé dia avy amina teny verbe être zay natao hoe hay zay matetika ampiasaina amin'ny lasa izy fa ny olona lehibe zay tiana tenenina de izao ry havako malala fa inona ny tian'Andriamanitra tenenina amin'ny Mosesy raha miteny izy manao hoe Andriamanitra tsy tony nahafantarany Abrahama fa tsy mbola fantany am'lay fa manomboka zao kosa dia ho fantatra ny zanak'Israely amin'ny teny hoe Yahvé na teny hoe Jehova avany amin'ny teny hoe Andriamanitra tsy to avany amin'ny anarany hoe Andriamanitra tsy to makany amin'ny hoe Jehova inona kay ny tian'ny tompo tenenina marina loatra fa ny anarana ny antsoin'Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha de be dia be tsy hoe El Shaddai ihany na hoe Yahvé ihany fa misy koa ny antsoina hoe Yahvé Sabaoth Jehova tompony maro misy koa ny Elohim be dia be ny anarana ny antsoinan'Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha fa zay resahantsika eto dia ity Exodosy 20:10 hoe Andriamanitra tsy to dia lasa nitononona hoe Yahvé misy elanelany be lay voambolana hoe Shaddad Shaya zay niaviny ny teny hoe El Shaddai sy niaviny ny teny hoe Yahvé Andriamanitra zany eto any dia miteny tsotra zao amin'ny Mosesy manao hoe tsy ny ahafantarana dia de le verbe être tsy lay hery mandrava tsy lay hery tsy lay hery hita maso tsy lay fahefana be mezinezina tsy zay loatra na de manafaka ny zanak'Israely ao anatin'ny tranon'andevozana aza fa izao être le verbe être no ahafantarana amin'ny teny frantsay zay mahazatra antsika dia misy voambolana anankiroa na verbe anankiroa zay fampiasa au auxiliaire de ny verbe être sy ny verbe avoir eto Andriamanitra de izao verbe être lay teny hoe Yahvé zany ny fakany de zao verbe être fa tsy verbe avoir akory am'izao andro antsika zao de marina ny tenina filôzôfy anankiray manao hoe zao andro zao ange de c'est la perte de l'être pour le profit de l'avoir zany hoe raha tena jerena de zao izy am'izao andro antsika zao de zao efa very ny être tsy ataon'ny olona zava-dehibe intsony ny maha izy azy very ndraindray ao anatin'ny olona lay ataontsika hoe humanité ao anatin'ny olona
very ao anatin'ny olona lay toetra tsara lay maha izy azy ny olona fa ny mahamaika ny olona de ny avoara ny hita maso. Zay mahatonga ny tompo eto ny teny manao hoe aoka ho afantaran'ny zanak'Israely raha miala avy any amin'ny tranon'andevozana izy de verbe être aloha ny amantarany melony ny verbe avoir. Zany aoka ho fantatry ny zanak'Israely fa ny mahandriamanitra voalohany indrindra tian'Andriamanitra ho takany voalohany indrindra de zao le être aloha. Ary koa rehefa koa manarany tsy tokony hatonontsika kristianina fa ny maha kristianina voalohany indrindra de être. Ina ty antenena am'le être amin'ny teny malagasy ny maha kristianina voalohany aloha de zao lay toetra ny voalohany maha kristianina, tsy lay fananana akory. Mivavaka isika tsy mba hanan-javatra ny voalohany indrindra fa mivavaka tsika mba hanana toetra soa. Nahatonga ny Jesosy tonga tetỳ ambonin'ny tany voalohany indrindra tsy ho amin'ny verbe avoir, tsy ny hananantsika zavatra materiel fa ny ovantsika ny hananantsika toetra soa. Satria ny very tao edena rehefa nanota ny olona tsy ny avoir fa ny être. Ina le hoe être? Lay maha izy lay toetra soa iny ny very tao edena rehefa nanota ny olona. Lay sata, lay statut, lay sata mahazanak'Andriamanitra, iny le être, iny le mipotehany fahotana. Fandrandray moa ny afaka malala ny heverin'ny kristianina de zao lay mivavaka mba hanan-javatra fa tsy hoe mivavaka mba ho tonga kristianina mitoetra tsara, mivavaka mba hanao zava-dehibe lay maha izy azy ny teny. Saingy am'izao andro antsika zao moa de ny amaritana ny olona dia tsy ny être intsony fa ny avoir. Paoly ankera ny teny amin'ny Koritianina ny teny manao hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, être aloha voalohany. Tsisy heviny mihitsy ny avoir, tsy ilaina akory ke ny fananantsika zavatra, tsy ilaina ny vola ny harena, fa tsisy heviny reny raha tsy eo aloha le être, lay maha izy azy, lay toetra soa. Na inona ananana rehefa tsy eo le toetra soa de tsisy heviny mihitsy. Ary io le mahatonga ny psychologue na ny philosophe anankiray tsy mety averiny eto an-tsaiko ny anarany miresaka momba ny antsoina hoe illusion de la possession. Zany hoe indraindray ny olona mieritreritra fa mieritreritra fa rehefa manana an'izao de zao dia tonga tahaka an'itsy fa tsy zay mihitsy. Fa tsisy heviny mihitsy ny fananana na de ho de soa manao inona moa ny tombontsoa azon'ny olona na anany anao zao rehetra zao kanefa very ny ainy. Inona ny tombontsoa azon'ny olona raha toy ny manana ny zavatra rehetra izy nefany tsy misy ninina fa foana ny ao am-pony. Zay le resahan'lay philosophe illusion de la possession. Toy ny hoe mieritreritra hoe manana an'izao feno an'izao nefany tsisy ninina fa foana ny ao anaty. Afaka malala ahitsy ny tompo zany ny fomba fijeriny zao tontolo zao, ny fomba fijeriny ty taonjato fa raika amby roapolo antsika ty manao zava-dehibe ny avoir. Andrandray de mandrefy olona amin'ny avoir, amin'ny fananana. Inona ny diplomanao, inona ny any aminao, inona ny volanao. Zany hoe ndraindray rehefa izintsika amin'ny hoe ny antsoina hoe olona tafa, mialatsiny am'le fomba fiteny, ny heverintsika fa ny olona tafa tonoon'ny fiarahamonina ankehitriny hoe tafa be ry anina satria zao heveriny fa manana an'ity na manana an'izao na tahaka zany. Fa tsy eritreretin'ny olona mihitsy lay hoe zava-dehibe ange lay toetra. Fa na inona nge ananany, na inona abetsaky ny zavatra eo ampelatananao, na inona abetsaky ny volamena sy ny vola sy ny voninahitra eo ampelatananao, rehefa tsy manana ilay toetra, le être de tsisy heviny mihitsy. Zay mahatonga an'Andriamanitra manao hoe ampahafantaro ny zanak'Israely raha hivoaka ny tany Egipta izy de ny maika voalohany indrindra de zao ny toetra. Alohan'ny hanorena ny firenena, alohan'ny hanorena ho tonga firenena ny amin'ny tany tondra ronono tantely izy de zao aoka aloha izy hanao zava-dehibe ny toetra, ny fananana, ny vola hanaraka ho azy ihany io. Fa tsisy hainy akory mitantana an'io, animba azy ny fananana raha tsy manana lay toetra soa izy.
zay mahatonga an'Andriamanitra tsy nampiasa ny vombolana hoe El Shaddai raha ny resaka tamin'ny Mosesy fa nampiasa ny teny hoe Iave zay na Jehova zay milaza toetra soa zay milaza maha izy azy. Hoy tsika manao hoe inona ary ny tian'Andriamanitra tenena ny anaovantsika ho zava-dehibe ny toetra maha kristiana. Ny maha kristiana de zao toetra aloha, toe-panahy aloha, toe-tsaina aloha, toe-piainana aloha. Zay ny voalohany tian'Andriamanitra iova. Zany hoe rehefa mandray n'Andriamanitra isika de ny ahafantarana ny mampino antsika voalohany indrindra. Tsy ny fananana hita-maso eny amintsika zay cadeau fotsiny nomen'Andriamanitra, cadeau fotsiny fa ny tena ny rasan'Andriamanitra de zao lay toetra soa. Ary io afaka malala ny tokony anaovantsika ho zava-dehibe ny fanabeazana. Ny fanabeazana na ny fitaizana zay atao any amin'ny fikambanana sekoly alahady sampany isan-karazany fiangonana dia mitaiza ny olona hanao zava-dehibe ny être, lay toetra, lay toetra soa. Am'izao andronantsika zao moa efa mampalahelo fa efa atakalon'ny olona avoara fananana sy hita-maso ny zavatra fananana ny maha olona ny olona. Ka tsy gaga isika raha ohatra ka misy vonon'olona ery, vonon'olona amin'ny fomba mampiorikoditra, very lay être, very lay humanité, very lay toetra soa lay maha olona ao anatin'ny olona sanatria efa toy ny biby mihitsy. Dia ny biby aza raha sanatria mamono olona, raha sanatria mandratra olana dia tena ho aminy fiarovan-tenany. Ny biby aza zany fantatsika rehetra fa ny biby dia raha ohatra ka mamono olona dia ho aminy fiarovan-tenany. Atahotra izy de fa tsy manao ohatran'izay abibiana hitatsika etsy sy eroa am'izao vanim-potoana ankehitriny zao hoe tena mamono olona amin'ny safidy mazava mamono olona ary mbola amin'ny fomba mahatsiravina, amin'ny fomba mampiorikoditra ho tsika teo. Zay le tenenina teo manao hoe very ao anatin'ny olona lay maha olona mihitsy io very io. Very mihitsy le maha olona ary zay mahatonga ny tompo eto miteny hoe lazao amin'ny zanak'Israely fa Iave Jehova no anarako. Zany hoe miandry toetra soa aminareo aho voalohany indrindra. Ary zay ny dikany nitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely namakivaky ny hevitra mba ahatserovany fa tsy ny avoara aloha ny zava-dehibe fa ny être. Zay natonga azy nitondra ny zanak'Israely namakivaky nandritra ny 7 taona tsy nasainy nitondrana tsy afaka namboly, tsy afaka nanao inona tany an'efitra fa izao nampianarin'Andriamanitra iaina tany an'efitra atoky an'Andriamanitra hoe velona foana ange nareo. Nomena mana, nomena papelika tany an'efitra velona mandrakariva na tsy teo aza lay avoara. Fa rehefa eo lay être, lay finoana, lay toetra soa, lay ary ny didy folo de zay. Dia izay maha izy azy toetra zay ny voalohany. Reafako malala eto Andriamanitra amin'ity alatsinainy ity de mitaky toetra soa aminao. Tsy hoe tsy omen'Andriamanitra anao akory zay irinao, zay ilainao, zay avoara zavatra mety ilainao maha olombelona. Omen'Andriamanitra zany. Mipidy Jesosy sy ny teny an'izany mitoro-teniny, impiny Andriamanitra sy ny teny an'izany. Fa mialoha zay aseho elo lay toetra mendrika, lay toetra soa fa zakanao ny fitahiana omen'Andriamanitra anao. Fa be dehibe angeny tsy mahazaka ny fitahiana omen'Andriamanitra. Ndraindray lasa mirehare, ndraindray lasa manadino azy, ndraindray lasa lay zavatra omen'Andriamanitra indray lay avoara indray notopoina no Andriamanitra. Be dehibe ny olona tsy mahazaka ilay fitahiana omen'Andriamanitra ka manjary lasa mivily lalana. Fa atao ho zava-dehibe aloha lay toetra soa, lay finoana, lay fahatokiana an'Andriamanitra. Le afako hoy ny tompo eto mantsainy Mosesy manao hoe lazao amin'ny zanak'Israely fa Jehova no ahafantarana. Inona no hevitra zany reafako malala? Zavatra telo ary. Voalohany de zao ataovo zava-dehibe ny toetra maha kristiana. Fa zay no zay no andrasan'ny tompo aminao ny fijoroana vavolombelona amin'ny toetra soa, ny toetra kristiana. De inona zany? Fitiavana an'Andriamanitra, fikendrena ny voninahitr'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana ary ny mpiarabelona. Fa ny faharoa de zao midika ny teny hoe avy koa de zao milaza fiainana, milaza aina
milaza aina noho zany de zao aoka ao amin'ity herinandro ty atsaranao fa mpitondra fiainana, mpitondra aina, zavatra misy aina zay le etra, zavatra misy aina, mitondra fahavelomana, zany no zavatra andrasan'Andriamanitra aminao, fa tsy mpitondra kolotsain'ny fahafatesana fa mitondra kolotsain'ny fiainana ao am' Jesosy. Zay indikany teny hoe Iave. Ary ny fahatelo zay tian'Andriamanitra ho takatra ny zanak'Israely ary ho takatrao koa dia ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Raha miteny izy manao hoe Jehova de milaza zavatra azo atao isan'andro zany, iainana isan'andro zany, hitafiana isan'andro zany. Noho zany tian'Andriamanitra ho takatra ny zanak'Israely de tsy ilay Andriamanitra lavitra be ka ilaina rehefa ao anatin'ny sarotra. Zay le El Shaddai. Satria ndraiky io ny teny hoe Shaddai de avy misy madika hoe tendrombohitra lavitra be any, fa ny teny hoe Iave de milaza lay miaraka aminao isan'andro, lay mahita anao isan'andro, lay eo isan'andro. Noho zany ravako malala matokia an' Jehova ary apetrao aminy ny fiainanao isan'andro fa mahatoky izy, azonao ianterana noho ny am' Jesosy. Vavaksika tomasoronao zay noho ny amin'ny zoatra masina zay manaisitra ty anatinay ny fiankinana amin'ny zavatra hita maso, mitaky toetra soa, mitaky toetra fitiavanamana, mitaky fahadiovam-po, dia io tompo ny toetranay ho toetra mendrika, mitafy an' Jesosy zanakao. Efa nodiovinao tamin'ny rano zanakao malalanao zahay ka tonga manana toetra soa sy toetra tsara. Dia esorty ty anatinay ny fitiavatena, esorty ty anatinay ny fireriana, esorty ty anatinay ny toetra zay tsy mieritreritra afa-tsy ny tenanay, fa avaozy kosa ny fiainanay tompo mahotianao Andriamanitra. Manomboka herinandro vaovao zahay de io ty herinandro ty tompo hanomponay anao ary ataovy manompo anao amin'ny fofeny fitiavana mandrakarivo zahay de jereo ny asanay, ny fikelezanay indray mamakivaky ty herinandro vaovao ty hoe fahasalamana sy heri-tanjaka izahay de aoka hanapaka eo amin'ny fiainanay sy ny asan'ny tananay vita hipasoavanao Andriamanitra. Misaotra Jesosy. Amen.